Ny sabotsy 13 febroary dia isy famorina ny mponina avy amin'ny faritra atsimo atsinanana. Ny onivon'ny fiadidinana ny primature raha ny feo mandeha no manomana izany. Mikasika io indrindra dia maneho ny heviny Andriamatoa Paraine Auguste, ministra teo aloha ary ambasador'ny Malagasy any Senegal. Nilaza izy fa manohitra ny fampiasana ny fikambanan-drazana ho an'ny politika. Fa ho anay zany izy dia zavatra mifono politika. Sy dia mety loatry raha ny fikambanan-drazany ampiasaina amin'ny resaka politika. Fa raha hoe zavatra hafa ny natao an'io dia mba mety ihany ilay izy. Fa ny politika zao dia tokony hagnana amin'ny antoko. Any amin'ny antoko no manao politika fa sy atỳ amin'ny fikambanan-drazana aty. Ka anso ataoko zany hoe misy moa ireo hoe tena kotroka anazy izy dia mahafantatry tsara hoe inona moa ny zavatra kendreny. Fa misy kosa sy mahafantatry fa dia hoe mandesy ampahasorana. Dia izay zany anaovako anso hoe tandrema ihany fa misy ambadika politika io anina io fa hoe ohatrany hoe manao pression angambana, manao hoe mi-impressionner ny président, mampatahotra ny président de la République hoe zahay dia aza kitiana fa zahay nge ka maro zahay avy aty amin'ny sud-est. Efa zay dia miteny kosa hoe tsy anareo ihany ny sud-est fa maro ny sud-est araka ny tenenana anazy zany, ary ny sud-est rehetrarehetra mahafaka mamono olo. Ary raha manao an'izay ny sud-est, anao koa raha piso ny avy any Ambatondrazaka, anao koa avy Antananarivo koa, aza kitianareo zahay, anao koa avy any Toliara, aza kitiana zahay fa zahay misy olo mahafaka mampiakatra olo aty Antananarivo aty. Dia ho aiza moa andehanan'ity firenenetsika aty. Ka izay zany mahatonga anahy hoe mianso an'ireo amin'ny faritry ny sud-est hoe mandinia tsara aloha, mandinia tsara fa misy zavatra mifony zavatra hafahafa ity fa zany hoe etoagny olo andeha hiakatra ty Antananarivo aty zany mivava amin'ny faritany rehetrarehetra amina kara apetraka amin'ny hôtely eto Antananarivo eto samako nahita ohatran'izany hatram'izay fa tena ohatrana misy zavatra tsy metimety zany. Ny zavatra ny seza ny ataontsika hoe ny place politique zavatra ifandambazana io. Za mitena aminareo zao tamin'ny 91 zaho fa ministre tamin'ny premier gouvernement Razanamaso, telo volana sy tapany atao. Dia fa niala dia fa akory natao moa fa dia avy indray mivery ihany ny politika ny agnatao. Ka izay zany gnanaovako an'izay satria hafahafa hoe tereny le olo sy maintsy ho tonga. Ohatra hoe infantilisation na olo zany ka tiany olo anie le misangasanga andeha tômôbily ve izy aty andeha hipetraka amin'ny hôtely izy aty dia tonga izy. Ka dia manao an'izay anso zay aho hoe amin'le olo fa aleo zavatra hafa gnatao. Raha mba manao ska zay ohatrany hoe séminaire na momba ahoana ny développement ny sud-est fa nanao an'izany zay tamin'ny 98.